ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny alarobia dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randriamiakatra. Fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekoly fitahina. Sekoly fitahina ianarantsika zavatra be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra. Ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ny alakamisy kosa iarahana amin'ny pasteur Odon Andrianatenaina amin'ny 12 ratoandro ihany dia iarahana an'ilay tao hoe sekoly finoana. Io indray dia iarasana momba ny finoana, fampatanjahana ny finoana, apakarana ny finoanao sy ny lanjan'ny finoanao, izay noheveriko fa tena asoantsika ireo fotoana rehetrarehetra ireo. Ho toto-saina etsy amin'ny mongo te andrefanambojanaary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Ninninna herin'ny fahavalo izay nanaraka anao tany amin'ny voalohan'ny taona ary mbola mitady hampahory anao amin'izao faran'ny taona izao ary mbola mieritreritra ihany koa hanaraka anao any amin'ny taona vaovao ho levina eto amin'ity toerana ity zany androany. Le amainina anao mila fahasahiana tsara le amainina anao. Tsy avelantsika hanaraka anao iampitany amin'ny taona vaovao zany. Raha say anao manao amainina mafy tsara, raha mino an'izany anao manao amainina mafy be, tenenina manao ny herin'ny fahavalo rehetra dia ho levona eto amin'ity toerana ity androany. Fa tsy mahazo manaraka anao makany amin'ny 2019 hoe. Ary zay no mivavaka ho ataontsika ho anatin'izao tapany faharoa zao. Misy ten'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Exodus 4:12. Ten'Andriamanitra efa hainao tsy enjery izy ity. Exodus 4:12 dia ny andininy 9:12. Andininy 9:12. Exodus 4:12 dia ny andininy 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aingaho ny tehanao dia injiro ambony ranomasina ny tananao, kasarao ny rano dia andeha maky eo voan'ny ranomasina mandia tany maina ny zanak'Israely. Ary indro izao anamafy ny fony Egyptianina ka hiditra anenjika azy izy. Dia ankalazaina ao no ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramila rehetra mba amin'ny kalesy sy ny mpitaingitra soavaliny. Dia ho fantatry ny Egyptianina fa izao ny Jehova rehefa ankalazainao no ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingitra soavaliny. Somary miakatra kely tsika amin'ny 9:10. Tsy haiko nalany pily ty zavatra. Zao ny vaky ny teny. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony ho anareo anio. Zay mino fa anio misy famonjena sady mitia tanana mirakoraka. Haleluya, amen. Ohatrany tsy mahavitsara zany teka sorakoraka zany. Miakatakata haleluya. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio, tenenao amin'ny namanao zany azafady. Dia lazao izy, androany no tanteraka aminao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka aminao zany. Io Andriamanitra ivavahantsika io rehefa manao zavatra tsy manao zavatra kitoto.
ary rehefa nitondra ny zanak'Israely izy dia tsy hoe rehefa tonga tany amin'ny tany Egypta i Mosesy zay Andriamanitra vao nitady fomba hanafana ny zanak'Israely, fa tao anatin'ny vavaka zay nataon'ny Mosesy sy ny fahitana zay hitany dia efa niteny Andriamanitra ny zavatra hitranga rehetra hatramin'ny fandresen'ny zanak'Israely, ny fomba ialany eo amin'ny tany Egypta sy ny atongavany any amin'ny tany Kanana. Fony mbola i Mosesy vao nivavaka tsy mbola nakany amin'ny tany Egypta dia Andriamanitra efa nalala rehefa nafantatra ny zavatra ho ataony eo amin'ny zanak'Israely. Tany amin'ny voalohan'ny taona dia efa fantatra Andriamanitra manao hoe inona ny zavatra hitranga aty amin'ny faran'ny taona. Ary ny tena marina dia ity, tany amin'ny andron'ny dadabe Abrahama dia efa nahita Andriamanitra manao hoe isy zavatra takan'izao hitranga amin'ny zanak'Israely. Tsy mbola nisy ny zanak'Israely fa i Abrahama no nisy. Fa efa fantany sahady, efa fantatra Andriamanitra sady manao hoe ho andevy ny zanak'Israely dia hiala amin'ny tany Egypta dia isy zavatra takan'izao hitranga. Raha lasena bavy malala, aza matahotra ianao. Fa fantatra Andriamanitra zay ataony aminao amin'ity faraparan'ny taona ity, satria efa misy zavatra nomaniny ho anao amin'ity volana Desambra ity. Aleluia. Fantatra Andriamanitra zay ataony eo amin'ny fiainanao fa aza matahotra ianao. Fantany zany. Fantany zany. Izy ilay Andriamanitra mahalala ny voalohany any amin'ny farany ary ny farany any amin'ny voalohany. Ny zavatra miafina rehetrarehetra tsy mbola mitranga androany. Ny tompo dia niteny manao hoe izao no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Tsisy tokony atahoranao mihitsy na mafy aza ny adinao na mafy ny olana tena androany. Fantatra Andriamanitra ny ataony, ary na ianao tonga eto io ary tsy kisendrasendra fa Andriamanitra mihitsy nitondranao tonga eto amin'ity toerana ity, satria misy fandresena nomano anao eto amin'ity toerana ity, ary mendrika andray an'izany fandresena zany ianao. Aleluia. Fantatra Andriamanitra zay ataony. Andriamanitra tsy manao kitoto, fa melohan'ny hitrangan'ny zavatra anankiray efa fantany daholo ny zavatra rehetra. Tsy mbola nisy ny zanak'Israely, tsy mbola andevy tany amin'ny tany Egypta, Andriamanitra efa niteny tamin'ny Abrahama manao hoe isy zavatra takan'izao hitranga amin'ny taranakao. Tsy mbola nisy akory ianao dia efa fantatra Andriamanitra ny hitranga eo amin'ny fiainanao amin'ity faran'ny taona 2018 ity. Efa fantatra Andriamanitra zany, efa hainy zany. Androantsika dia andeviny lohateny miavatra dia hoe alevena ao anatin'ny ranomasina ny herin'ny fahavalo fa aza vela anaraka anao hiampita makany amin'ny taona vaovao 724. Misy zavatra mitranga io Andriamanitra ivavahitsika io dia manao zavatra izy eo amin'ny fiampitana, ary ny fotoana takan'izao ny tena anararotany naovana vavaka manaka-danitra, andresena ny fahavalo, hitsanganana, anoherana ny fanandevozana rehetrarehetra. Jerenareo tsara, tsy lamina mihitsy ny zanak'Israely raha ho tafita ny ranomasina mena nefa mbola naraka ihany ny fahavalo. Fa eo amin'io fiampitana makany amin'ny ampitany ranomasina io no fotoana tsara indrindra handevonana ny herin'ny fahavalo zay nanenjika hatramin'izay ary nampahory hatramin'izay. Raha oharina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia ity andro vitsivitsy melohan'ny ampitany amin'ny taona 724 ity ny fotoana tsara indrindra andevonanao ny herin'ny fahavalo zay nampahory anao hatramin'izay. Aleluia. Eo ny fotoana tsara indrindra. Ianao aza manana fomba fijery manao hoe inona moa fa ny taona fotsiny no ivadika fa ny fahoriako ihany.
ny taona fotsiny vaovao fa ny fiainako ihany. Aza manaiky an'izany ianao. Ny fampahoriana rehetra, ny fahoriana rehetrarehetra zay ny anjady teo amin'ny fiainanao dia mila mifarana amin'ity androany ity. Jerenareo tsara fa io fampahoriana mahazo anao io a ndraindray misy zavatra ao ambadika ao. Ianao mieritreritra manao fizantoetra le izy dia manaiky ianao ary hoentinao le izy. Fa ndraindray tsy fantatrao dia ity misy karazana misterina zava-miafina ao ambadika ao zay mahatonga an'ilay fahorianao hialava trany ary tsy mety hifarana. Mandra-pahatonga anao hiteny manao hoe tena mijaly aho, tsy mahita mangirana ary tafalatsaka ao anatin'ny famoisapo. Misy ten'Andriamanitra anankiray omeko antsika atao amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20 dia ny andininy voalohany. Mba halalanao ny toy ny vavaka tokony ataontsika amin'izao folakandro zao. Vavaka reny ataontsika tamin'ny maraina reny. Isaia 7:20 dia ny andininy voalohany. Amin'izany andro zany ny sabatry Jehova izay mafy sady lehibe no mahery no entina mamely ny levitana dia ilay menarana mandositra sy ilay levitana dia ilay menarana miforoporitra ary hovonoina ilay dragona ao amin'ny ranomasina. Io teny io dia manambara ny tandindon'ireo Egyptianina. Zany hoe ireto Egyptianina ireto zany natonga an'izy ireo nampahoriny zanak'Israely dia nisy ny fanantsona hoe fanana dragona. Dragona zay tia mampiororo, tia mampitahotra ary tsy manome fahafahana. Milaza ihany koa ny ten'Andriamanitra fa misy karazana menarana na bibilava. Eto dia tena manokatra ny sainao mihitsy fa ndraindray io fahoriana mahazo anao io tsy zavatra mandehandeha ho azy, fa misy karazana fanana dragona na menarana miafokafona ao ambadika ao ary mahatonga an'ilay fahorianao tsy mety hifarana. Zany tena miteny amintsika fa misy olona mihaino ana eto amin'ity toerana ity fa hatramin'izay nahatserovanao saina hatramin'ny androany tsy netiny lamina zany ny fiainanao. Hatramin'izay nidiranao tao anatin'ny tokantrano nanambadianao ka niterahanao tsy mbola nahenao an'izany hoe fahasambarana zany ianao. Misy zavatra indraindray ao ambadika ao mahatonga an'ireny karazana fampahoriana sy fanandevozan'ireny. Misy olona zao tratrana fanandevozana mitrosy. Na inona na inona ezaka ataon'io olona io ny zavatra mitsanga dia ity ao anaty trosa foana izy. Na omenao asa tsara ary olona io ka omenao vola be izy ampiasainy dia momany ianao, fa ny valiny dia tsy maintsy mitovy manao hoe potika ilay zavatra nataony ary dia tsy maintsy mitrosa izy. Ny olona tratra ny fanandevozana amin'ny alalan'ny fananatrosa dia tsy maintsy mitrosa na inona ataony na inona asany. Misy olona ndray tratrana fanandevozana na famatorana amin'ny fahantrana amina karazana tsifisiny, amina resaka blokazy, fampiteny, faravana maro isan-karazana ary tsy indray mandeha tsy indroa fa mandritry ny androm-piainany dia io zavatra io no mifaneseo aminy. Miakatra kely ny fiainany dia midina, miakatra kely dia midina. Mba falifaly kely fa misy fotoana ohatra mandeha tsara zany, ohatra mba falifaly, ohatra mba somary misokatra ny lalana, vetivety eo tonga dia mitsotsoroka any amin'ny farany ambany. Ny olona mitazana dia mahita manao hoe iny fa lasa izy, iny fa tafavoaka. Kinanjo ao anatina fotoana fohy tonga dia mitsotsoroka any amin'ny farany ambany. Ndraindray misy karazana hery miafina ao ambadika ao zay miazona ny fiainanao ka mahatonga anao tsy mety ho tafarina mihitsy. Fa namena rana na dragona ny ao ambadika io tsy fahombiazanao io ho levonety io androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra mihitsy ianao manao amainina sy aleloia.
olevina eto ny herin'ny jako nandroany, ny herin'ny menarana, ny herin'ny bibilava olevina eto zany amin'ny anaran'i Jesosy. Olevina zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Misy karazan'olona tratrana ny faharavana, ara-pitiavana. Misy olona rava ara-piainana, potika foana ny zavatra ataony. Fa misy olona ndray eo amin'ny resaka ara-pitiavana, efa matahotra mihitsy ity olona. Satria raha vao amin'ity olona dia tsy maintsy misaraka. Vao tamin'ny maraina nandray tovavy anankiray. Sao izy pasteur mba avoty aho, mba vonjeo mba vaovao aho. Fa nisy olona tany aloha saika hakavady azy, dia nisy olana dia tsy nanaiky ilay tovavy, tsy mety amiko ianao. Dia zao nytenen'ilay zatovolahy, vehivavy marina ianao raha vita anambady. Fa za dia miteny aminao fa na iza lehilahy miaraka aminao na vazana gasy tsy maintsy misaraka nareo raha mbola velona. Dia amin'izao tsika miteny zao no io teny zay napetraka io lehilahy io, ary ny tena marina tsy lehilahy tsotsotro io fa lehilahy mpanompo sampy mifamatitra amina fanahy. Hitanareo reny olona samy miteny zavatra tafahoatra aminao reny misy herina fanahy tokisany ao ambadika ao. Fa amin'ity alarobity, amin'ity vavaka matanjaka ty, vavaka manaka-danitra, olevina eto ny herin'ny fahavalo. Aleloia. Ninina herina lefa ny fahavalo amelezana anao, olevina eto zany androany. Aleloia. Teniteny io rahalahy io, miaraka tamin'ilay fanahy tao anatiny. Taona maro zay no sarahany zareo. Tena nomboka n'ity olona amin'izay ilay tovovavy kely. Fa zay olona miaraka amin'ny rehetrarehetra dia misy problème. Na io olona io marary, dia rehefa very rehefa marary dia rava le fiarahana. Na tonga dia misaraka fotsiny zao tsisy ninona, tonga dia misaraka fotsiny le lehilahy. Ary amin'izao fotoana izao io tovavy io dia mba misy tovolahy anankiray mba mikasa hampiakatra azy ho vady, fa efa eo an-dalam-paharavana sady. Io pasteur io no mba tena mba hanjarako, io mba tokony ho lasa vadiko io lehilahy io, satria olona manana antonasa tsara, olona mba ohatran'ny mivavaka matahotra an'Andriamanitra ihany le lehilahy, olona mba manaja. Nefa amin'izao fotoana izao manomboka misaraka tsikelikely. Tsy zavatra tonga ho azy zany, fa misy zavatra ao ambadika ao. Vokatr'ilay teny zay nitenen'ilay lehilahy zay mpanompo sampy tamin'ilay tovavy, tena nomboka teo lasa voafatotra ara-pitiavana le vehivavy. Ninona karazana famatorana mahazo anao ekeo ty teny ty, ho afaka ianao androany. Ho afaka ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Na hery manao ahoana, na hery manao ahoana mamatotra anao, ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afaka ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Zay voafatotra ara-pitiavana rehetra, ara-tokantrano, afaka ianao. Levina ny herin'ny fahavalo rehetra, manomboka amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Atsangana tokantrano amin'izay ianao, atsangana fiainam-pitiavana amin'izay ianao, ilama tsara ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona tena tratran'izany. Ary nandray le olona mieritreritra manao hoe inona ary ny problème ko hoe za ve no ratsy tare sa manao hono. Fa jerenao ny olona manana an'ireny olona an'ireny matetika olona manana endrika mihitsy azy, fanohatra mihitsy. Ohatran'le vehivavy nresaka anao zany zao, vao tamin'ny maray tsy azonao tenenina mihitsy zany hoe ratsy tare. Fa ny tena marina dia ity, lay faharavana sy le fampitena mahazo an'ilay olona misy zavatra miafina ao ambadika ao zay mahatonga an'ilay fahoriana tsy mety hifarana. Ary amin'ny fotoana io olo io vezivezy mierikerika mandeha makary mitady vahaolana, dia voasarina ao ambadika ao ny mysterin'ilay fanaratsy, dia tsy mety miala izy, fa vao maika alebiaziny ny fahoriana sy ny fijalian'ilay olona ary ny fanadevozana. So ihany
ianao fa tonga eto androany, soa ihany ianao fa tonga teto androany. Misy aminareo efa niezaka mafy mihitsy Satana mba tsy ho avy eto ianao, satria tsy tia ny devoly ianao ahenao zany resaka tontolo ara-panahy zany, tsy tia ny devoly ianao ahenao zany fampianarana zany, dia ohatran'ny somary nataony navesabesatra zay ianao, ohatran'ny nalaindainy zany ianao, ohatran'ny efa nisy fotoana ary ianao niteny mihitsy manao hoe zaranga ohatran'ny tsy ho avy ihany fa amin'ny heriny avy tonga. Fa nagaga dia ity tsy navelan'Andriamanitra mihitsy ianao fa io ianao tonga io, ary ny fahatongavanao eto dia midika fandresenao sady. Alleluia. Ataovy an'izao ny tananao dia manao fa alleluia, alleluia. Fandresenao sady. Misy olona any ambadika any tratran'izany zavatra resako zany fa tsy fantany hoe inona ny tokony atao. Fa ianao zao eto malala dia maheno manao hoe ay ve misy zavatra ohatran'izany e. Fandrandray ny mahatonga ny fahorianao tsy mety mifarana, tsy olana tahaka ny olana rehetrarehetra io, fa misy zavatra mamatotra an'ilay izy, mangeja an'ilay izy ao ambadimbadika ao. Ary amin'ny fotoana tsy takatrao ilay zavatra mitranga dia vao mainka me mahery le asan'ilay fanahy mandravanao sy mamotika anao. Misy karazan'olona lany vola mitsabo tena any amin'ny dokotera. Za tena miteny anareo fa ilaina ny dokotera, ary matoa ny dokotera nianatra mataonany maro ny zavatra nataony io tena hainy io asany io, tena ilaina ny dokotera. Fa misy karazana aretina indraindray ary indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana farany zao, tsy aretina taka ny aretina rehetrarehetra fa aretina mifamatotra amina herina devoly, amin'ny herin'ny Satana. Ny alalanao azy hoe aretina avy amin'ny devoly dia tsotra, mitsabo tena le olona ary mitady ny fomba rehetrarehetra mba hasalama azy fa tsy mety salama. Ary miaraka amin'ilay aretina mahazo azy dia misy fambarana fanahafafa manofy ratsy le olona, ohatra ny manofy mahita maty zany, manofy miara-maina maty, manofy miresaka maty. Na miala amin'izay misy fanana oroorona tahotra be mihitsy mamatotra ny fony sy ny sainy, ary vao amin'ny fomaraina izy dia zao ny an-tsainy manao hoe sao dia mba ho faty androany aho, sao dia mba ho faty androany aho. Andeha hivoaka ny trano izy dia zany eo an-tsainy manao hoe sao dia hisy lozan-joany. Eo no alalanao hoe ity aretina mahazo azy ity tsy aretina normal fa mifamatotra amin'ny alalan'ny fanahy. Misy karazan'olona tratran'izany mihitsy mifamatotra amina loza mandrakariva ny fiainana, indrindrandrindra rehefa farany taona tahaka an'izao. Firifiry ny fianakaviana sy ny ankonana mandeha miazakazaka makany amin'ny dadarabe na kristiana satria matahotra loatra hoe rehefa volana desambra dia tsy maintsy misy maty eo amin'ny fianakaviana, tsy maintsy misy idiran-doza, tsy maintsy misy accident, tsy maintsy misy miditra hôpitaly, ary dia tena lany mihitsy ny vola sy ny tahiry rehetrarehetra. Ndrandray reny zavatra reny tena asana fanahy mihitsy, asana devoly. Ary misy olona mihaino azy ao, tsy haiko na eto ianao na atao anatin'ny tokantrano manaraka amin'ny alalan'ny televizion, fa tena lany vola mihitsy ianao amin'izao tsika miteny zao, mitsabo tena fa tsy mety salama. Miteny aminao asana fanahy io mahazo anao io, asany devoly io. Ary anao kristiana anao mpino zay manomboka milatsaka ny finoanao dia lasa tazaina retina ianao amin'izao fotoana izao. Aza mba manaiky an'io ianao, aza mba manaiky an'io ianao hoe ianao kristiana, ianao manana an Jesosy ao anatinao, ianao manana an Kristy ao anatinao, nefa ianao minam-panafody any romanal. Dia mba ahoana moa zany? Tempolin'Andriamanitra ny tenanareo fa tsy tempolin'ny aretina. Fa mahatonga an'io dia zao,
lasa zatra an'le izy ianao ka tsy manotany eny tsy manotany eny resaka finoana fa tsy fahotana ekeko zany fa maniny ianao mpanompon'Andriamanitra nefa ianao manaiky tazan'ny aretina ampahorian'ny aretina ary miankin-doha amin'ny fanafody nefa ianao manana an' Jesosy raha lasenam-bavy sokafo ny masom-pananao fa tsy azo ekeny zany miampita makany amin'ny taona vaovao ianao salama tsara matanjaka tsara tsy mila mandeha pile zany alleloia mila le vonina eto zany androany ny heriny de volo rehetra mitondra aretina sy fampahoriana mitondra loza mila le vonina eto zany androany amin'ny anaran'i Jesosy reo fanany fandringanana rehetra misy karazana fianakaviana tratran'izany tena ringana mihitsy izy mianakavy ary tsy mifidy mihitsy io fanahy io fa na anitra na tanora na zaza majinika niza zay tratrany rehetrarehetra tonga de ringana ary na ireo manompo an'Andriamanitra ao anatin'le fianakaviana azy de mbola mataotao hatra ihany manao hoe ohatra mbola manan-kerany ty zavatra ty na de efa manompo an'Andriamanitra ao anatin'izao fiampitana makany amin'ny taona vaovao 2025 zao eto le ranomasina androany mila le voninety io ary tsy ilaina manaraka anao intsony mandrakizay ny Egyptianina zay hitanareo anio avy reny tsara tenenao zay na manao zafady ny Egyptianina zay hitanao anio tsy hitanao tsony mandrakizay mila levina eto satana androany amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny rehetra ny tanjany rehetra tahaka ny nalevonany Egyptiana tao amin'ny ranomasina niaraka tamin'ny kalesiny ny sovaliny ny heriny rehetrarehetra de tahaka n'izany koa androany ninina namatotra anao nanarakaraka anao mitady mbola naraka anao ihany ho any amin'ny taona vaovao eto amin'ity toerany ity levona sady mitsangana ianao no manao amen levona alleluia lasa hoe levona tsy ampy zany levona tsy mijoro fotsiny ianao fa etseo ny tananao sy ny tongotrao de teneny mafy tsara asy fahefana laza hoe levona avy reny fandroany any fanteliny levona te tanana sorakoraka mafy be alleluia teneny namanao tsy manaiky voafatopatitra tsony manomboka eto lazao izy mila afaka androany afaka amin'ny anaran'i Jesosy alleluia mahazo toerana hoeninao mihitsy fa fiainana hafa mihitsy tontolo hafa ianao mandeha mody rehefa avy eo ary fiainana hafa mihitsy no mitsanga ao atokantranonao manomboka androany ariva asa matahotra ite tanana mafisika alleluia ndray reny zavatra reny misy zava-miafy no ambadika eo fa tsika varina ary indrindrandrindra ianao mpino mpanompon'Andriamanitra io indraindray satana misoko mangina indrindra amin'ny fotoana mienam-bamy be ny fononao de manomboka afatro satana tsikelikely ianao ary ny zavatra tsy niainanao tany amin'ny 2 taona lasa 3 taona lasa de manomboka iainanao ary manomboka ekenao taminy ianao vao nivavaka nisitran'ny tompo ianao ary natanjaka tsara ianao fa ankehitriny rehefa ela nandehanana ianao lasa manomboka miverina marary indray ianao ary mitaizanao le aretina tsy ekeny io hoy aho aminao hoe tsy ekeny io alleluia mila mihitsany eto io androany mila levina eto io androany amin'ny anaran'i Jesosy halleluia zany nisa ny herin'ny fahavalo zany mitondra lozy misy karazana fiainan'ny olona tena mampalahelo
avelany satana hiakatra eny ambony mihitsy aloha satria ao lay fanahy ao amin'ny fianakaviana io dia asiny misesisesy amin'izay dia io fiainan'ny olo io avy eny ambony avy eny amin'ny farany atampony miaraka amin'le loza mifanesy ray roa telo efatra dimy enina ary tsy loza kelikely tonga dia mifitsaka any amin'ny farany ambany io ary miaraka amin'izay marary fo daholo ny fianakaviana satria avy any ambony nidina zany angeny mahatonga ny olona marary fo tsy mahazaka an'lay fidinan'le fiainana sy le fotoanan'le asany devoly eo amin'ny fiainana fa misaotra ny tompo fa tonga eto ianao androany io fanahy mibekorotanao atokantranonao io tany amin'ny voalohany taona reny lamina tsara fa manina ty amin'ny farany taona manomboka tadiady ary tady isaraka mihitsy vo eo any na eno antso anankiray sampiny izy mivady eto mampavaka pasera ozy izy fa tsy haiko zay nahazo an'le rangahako le ramoseko fa napiditra divorce izy nefa zay mivady sampiny sampanompon'Andriamanitra zay tsy fantatra zay nahazo an'le rangaha fa tonga dia hisaraka hono nefa ianao raha nahita n'izany mpivady zany tany aloha tany dia ozy izy ianao manao hoe tsy hiady mihitsy angambo reto misy mpivady eny raha jerenao aty ivelany ohatra ny tena tsy miady zany mihitsy ohatra ny tena milaminy zany ohatra ny tena mifankaty fa hay rehefa tena loaranao ny ao anatiny ao zavatra hafa mihitsy misy mpivady jerenao aty ivelany ohatra ny hoe tsy mifanetana fa ao anatiny ao mifankaty be fa misy mpivady ndray aty ivelany chérie malala je t'aime inona no entinao an'lahy fa rehefa velarinao i fiainany olona io tsy arakaraka le chérie malala ty ivelany zavatra mitranga ao fa ady sy fifandirana ary tena misy karazana tokantany be deaibe am'izao tsika miteny zao tafiny io fanahy io lasa mankala ny vadinao ianao lasa tsy tianao ny vadinao ary manomboka lasa varimbarina ny velany ihany ianao mbola tsy mijangajanga fa ny fonao lasa manomboka mivily tsy kelikely hijery olona ny velany tandremo fa fanahy io manafika anao io ary mila resenao io androany na rahalahy ianao nanabavy fa tena misy io fanahy mibekorotana ianao mahatsapa mikorotandrotanao tokantrano tsy milamina tsara tonga dia ataovy zany rehefa avy eo miteneniko tao amin'ny radio misy anabavy zay ary ny zavatra hitako dia ity tsy le rangano problème fa le ramatoa tamin'ity ndray mitoraka ity vo mijeren'le ramoseny ilay madama dia tezitra izy dia le ramose zany mba manontany manao hoe fa inona matezitra anao fa ahoana nga misy olana nga misy problème sa misy resaka ianinao ozy izy le ramatoa mandrakalina mandra-parain'ny andro miady vo mifankahita dia miady ary le ramatoa isaky mifamaly izy mivady dia alainy ny entana sarobidy ao an-trano dia io mihitsy mipoteny mason'le vadiny le rangatsy manao fa le ramatoa ray dia vo miady izy mivady dia efa miomany ianao fa izy entana lafo vidy potika indray ao an-trano tao anaty vavaka ny nalalana hoe ity vehivavy ty kay misy fanahy mangejasy hitanareo ny latabatra le anisan'ny anina am'izao fotoana izao latabatra vitry reny le tsara tarebe niady izy mivady dia tsy le rangano mamodika an'le latabatra fa le anabavy nangalany azo ngeza be tonga dia mivelesiny eo ampovoany le latabatra parasaka oatra ny sira ka andrandray io tena asana fanahy mihitsy fa tsika varina tsika varina fa androany alarobia hivavaka tsika ary opitentsika io amin'ny anaran'i Jesosy
mila milamina tsara ny tokantranonao a miatrika taona vaovao. Mila milamina tsara ny ankonanao miatrika taona vaovao. Ny fanahy mibekorotana rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny ady sy ny fifandirana rehetrarehetra miala amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Alleluia, alleluia. Miala Satana, miala ao anatin'ny tokantranonao izy. Ary ny heriny rehetrarehetra ho leviny zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mino an'izany va ianao? Mila mitsangana ianao androany, anao an'izay vavak'izay. Ianao miady, eto zany tsy hoe hijerijery fotsiny ianao dia hivavaka anao pasteur, fa ianao mihitsy mila mitsangana, ianao mila maresy androany, ianao mila miady androany. Teneny namanao, ianao mihitsy mila miady androany. Marina fa hanampy anao ny pasteur, hanampy anao ny mpanompon'Andriamanitra, fa izao ianao mihitsy mila miady amin'io ary mila maresy azy. Dia ny tsara io zavatra mitsanga amin'ny fiainanao io. Fa ndraindray ty zavatra resako ty manomboka mahazo anao, manomboka miatra eo amin'ny fiainanao. Misy herin'ny fahavalo, misy fiadin'ny fahavalo, misoko moramora miditra ao anatin'ny tokantranonao. Ary efa tafiditra izy dia mitondra zavatra be dehibe, ampijaly anao, ampahory anao, tsy hanananao fiadanana, tsy hanananao fifaliana, tsy hanananao fahasalamana. Misy olona tena miaina ao anatin'izany, ringana mihitsy, miaina ao anaty zava-doza foana, miaina ao anaty aretina foana, miaina ao anaty fampahoriana foana. Ary tena tsy azo akinao a dia ity tsika kristianina. Marina fa tsika rehetrarehetra reto mety misy manana fiangonana maromaro tsika, samy manana fiangonana. Mety misy mivavaka eto, mety misy any amin'ny fiangonana ravavy, fa mpanompon'Andriamanitra ny anaran'izany. Ka eo mihitsy le tsy azo ekena hoe tsika mpanompon'Andriamanitra nefa i Satana mamiravira ny fiainantsika. Mbola manenjika eny ihany ny Egyptianina ary mitady anaraka anao ho any amin'ny fahasambaranao. Hoy izy Andriamanitra, tsia teneno ny zanak'Israely fa mila levina ao anatin'ny ranomasina ny Egyptianina rehetrarehetra sy ny heriny ary ny fahefany. Fa ianareo miampita makany amin'ny ampitany ranomasina fiainam-baovao, tsy misy Egyptianina. Dia takan'izany koa tsika makany amin'ny taona vaovao. Tsy ho fampahoriana sy ho ady lalovanao io, sy ho aretina mahazo anao io, tsy tokony hanaraka anao io ho any amin'ny taona vaovao. Rehefa vaovao ny taona dia aoka mba ho vaovao ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Fa eto ny tena tantara be. Eno tsara, ireo zavatra nyresako taminao reo a mbola any amin'ny grade degré ambany reo, fa misaviana ozina fanahiran'olona any ambany faladianao zany, fa avaly efa resinao zany. Na ozina tenenin'ny olona io a, na ozina alefany amin'ny fanimpotsampy anirano fanahy, na ikaramany mpamosavy mpilalahody, efa resinao zany ambany zany. Tsisy dikany zany, tsy manan-kery zany. Tenenina manao efa resinao zany hoe any ambany faladianao zany hoe lazao izy. Dia lazao izy efa nitsahanao zany. Fa ity misy fitaovam-piadiana anankiray izay tena mahery vaika ampiasan'ny Satana, izay mila alevintsika eto amin'ity toerana ity. Io ny tena mahatonga ny Satana ahery vaika eo amin'ny fiainan'ny olona, nampino ary izy. Andriamanitra dia manana ny seza fiandrianana dia ny fahamasinana, izay ny maha-Andriamanitra masina azy. Fa Satana ihany koa manana ny fiandrianana dia ny fahalotonana ny fahotana. Amin'ny fotoana ny mpino anankiray na ny kristiana anankiray miaina ao anaty fahotana, dia mahery eo amin'ny Satana, mahery ny devoly. Ary Satana no manao izay tiany atao eo amin'ny fiainan'izany olona izany. Tadidinareo ve ny tantara? Genesis 3.
tony vakiny tsy nanam-pahefana tamin'ny adamasevy zany ny devoly raha mbola tsy nanota izy, raha mbola nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Fa misy tetiky satana anankiray izay atonga ny mpino anankiray mbola voafatotra na dia voalaza fa kristianina. Genesis 3 ny soramandry dia milaza manao hoe ny nanontany Adamaseva sy izay nataon'Andriamanitra taminy, ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataony Jehovahandriamanitra. Ary izy tamin'ny vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra amin'ny saha, fa hoy rehefa vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny azo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany fandrao maty anareo. Fa hoy ny menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho fatsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Jerenareo tsara, toy izy ny tantara rehefa ny an-trano. Tsy nanam-pahefana teo amin'ny Adamaseva ny devoly raha nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Fa rehefa nanokatra varavarana ho amin'ny fahotana izy mivady, nanomboka nanota, dia io ny fiadiany satana mahery indrindra eto amin'izao tontolo izao. Rehefa mahita olona miseho mazana sy miseho mafy izy, mpanompon'Andriamanitra mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra miazakazaka ho any an-danitra, ka tsy hitany izay anaovana azy, dia maka ny fiadiana io izy, ka mandefa fakam-panahy fahotana maro isan-karazany eo anatreny ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia amin'ny fotoana mpanompon'Andriamanitra io tafalatsaka ao anatin'ny fahotana, manomboka miditra ao anatin'ilay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia anomboka eo hahery eo amin'ny fiainan'ny satana, hahery eo amin'ny fiainan'ny devoly, ary nanohatra ny satana izay izany olona izany dia tsy haresy azy, satria ny seza fiandrianan'ny satana no manjaka sy mitoetra eo amin'ilay olona tamin'ny alalan'ny fahotana. Zany hoe raha tiatsika ny resan'ny satana sy ny miaramila sy ny heriny rehetrarehetra eto amin'ity toerana ity, dia io fiadiny mahery indrindra io no mila levonina voalohany. Ny ena be le amen. Vakio ny Kolosiana 3:7-5. Kolosiana 3:7-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa vonono momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana mila levona eo androany, fahalotona, firetam-po, fanirian'ny ratsy ary fiaremana dia fanompo-tsampy izany. Ina moa dika le firetam-po? Misy olona ny vata ny mpanompon'Andriamanitra ary ny anarany mpiandraikitra, mpino, vita batisa, manana ny fiangonana ny vavahany, fa manana firetam-po amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe izy mpanompon'Andriamanitra fa ny fony sy ny ao anatiny ao dia mirehitra amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao. Ary raha jerenao izy ety ivelany dia ohatran'ny hoe mpanompon'Andriamanitra manam-pamasinana, fa ny tena marina dia ity ao anatiny ao misy afo mirehatra izay maniry lalina iaina taka ny fanao izao tontolo izao, mitsiritra n'izao tontolo izao, manam-paniriana n'izao tontolo izao. Aratarafina ny ao anatiny ao dia tsy misy faniriana tsara mihitsy fa faniriana ratsy no manjaka ao anatiny nefa izy kristianina. Zay no mahatonga ny mpino maromaro tratran'ity fanahy ity manao hoe lasa misy miteny ratsy eo amin'ny sofinao, lasa misy fanahy miresaka eo amin'ny sofinao rehefa mivavaka ianao, maniratsira n'Andriamanitra. Matetika ireny olona ireny misy zavatra iriny lalina ao anatin'ny fony ao fa tsy mety resina, dia mahatonga an'ilay devoly anelingely azy rehefa mandre toroteny izy na mivavaka. Ary na io olona matory mpandrenesan'ny toroteny io azy, fanany mahatonga an'io tonga dia nihiratra be.
tonga dia nisy niratra be firetam-po misy zavatra miredareda ao anatiny. Izy mpanompon'Andriamanitra, ny olona rehetra dia malala azy fa tena mpivavaka izy dia tena olona tsy manapaka mihitsy rehefa lahady na sabotsy. Fa tsy hitan'ny olona dia ity fa i Satana no mahita azy. Misy afo mirehatra ao anatiny izay mitona azy anao ny fanao zao tontolo zao. Iaina ao anaty fahotana, iaina ao anaty faratsiana, iaina ao anaty fahadalàna. Ary ny zavatra eritseretiny rehetra rehefa mipetraka izy na matory na mandeha dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila levonina zany androany. Io ny anisan'ny fiadian'ny Satana io, fahotana. Io ny tena anisany herin'ny devoly. Raha voan'ny fiangonana na ny mpino na ny kristianina anankiray no tafiditry ny fahotana dia mazava loatra fa tsy maintsy Satana no manjaka ao. Ary eto dia milaza mihitsy ny ten'Andriamanitra fijangajangana. Zany mila levonina, zany mila toerina, zany mila potena. Misy rahalahy tanora zay tsy mivavaka ho azy tsony. Dany ianao rahalao amin'ny fahadianina dia mibebaka ianao, za tsy hivavaka anao tsony. Lazainy fa lavo foana izy. Jangajangana pasteur fa mba eto mambavaka. Eto mambavaka mba hiorina tsara amin'ny ten'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy jangajanga tsony fa tamin'ny voalohany aloha mbola nivavaka ho azy hany. Nen'le rahalahy ty kosa efa ataony fatao mihitsy. Dany ianao rahalahy amin'ny fahadianina. Le vavaka ataony amin'ny pasteur ny anteherany dia izy manao ny ataony ihany. Ka no le fahasoavana ao anatin'le mpanompon'Andriamanitra dia mety misy zavatra mazava ihany, misy zavatra mitranga ihany eo amin'ny fiainanao. No le fahasoavana ao anatin'le mpanompon'Andriamanitra. Fa raha vao mamelaka fahotana ianao dia tsy haharitra zany fa hiverina eo aminao ihany Satana. Ka dinio tsara ny fiainanao androany. So mbola misy fijangajangana. Misy miteny zao tena tsy napoziko zany mihitsy nitoroteny ho rehako eto. Zany nga le hoe vavaka manaka-danitra andevina ny herin'ny fahavalo. Zany mihitsy le izy ka. Zany mihitsy le izy. Ianao tsy vita no mpandresy fotsiny eto amin'izao tontolo zao fa hoentina miakatra ny amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Alleluia. Alleluia. Le vony eto amin'ity toerana ity ny fahotana zay mangeja anao, ny fahotana zay mamaritra anao, ny fahalemena zay mbola mitady anaraka anao ho any amin'ny taona vaovao. Mila le vonina eto zany androany. Ianao aza mieritreritra manao hoe ary le tea-tanana reo vao niditra tamin'ny niteboka farany iny dia lasa niena be le tea-tanana. Asy tea-tanana mafitsara sady orakoraka. Alleluia, amen. Tenenina manao tsy sompandresy eto amin'izao tontolo zao ihany ianao hoe fa ho any an-danitra ihany keo ianao. Izy aminareo no mino fa ho any an-danitra ihany keo izy. Ho tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zavatra mila levoninao androany. Mila toerinao. Aza miafikafina amin'le hoe olombelona ihany, olombelona ihany a Jesosy a. Be fahalemena ty mpanomponao kankana laverina. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay manao ny sitraponiny ianony. Tia ny mpanota izy fa mpanota mibebaka. Tsy mpanota manafikeloko fa mpanota mibebaka. Alleluia. Tia maditra anao Andriamanitra. Lavo indray tao anatin'ny fety. Tompo raha tsoatran'le izy mianada zay. Nisy fetifety ohatran'izao mandalo zao. Dia nifampiresaka izy mianada. Dia andao aloha tsika ane ny tena marina, tsika ane mila
miaina ao anatin'ny fianakaviana fa tsy miala ao anatin'ny fiarahamonina ka ndao aloha hoanina daholo zay rosony zareo dia mba hiaina kely amin'ny fanaony zareo tsika fa tsika lasa tsy tian'ny olona fa zao amin'ny lakamisy tsika mifady anina zany hoe noho ny fatahorana fianakaviana sy ray aman-dreny sy piraitapo dia niditra tao anaty fahotana dia hoe hifady anina rehefa avy eo ngazy tia kilalao tsy azo atao vazivazy oatra zany ny fivavahana rehefa hivavaka dia ndao tena hivavaka rehefa tena atao dia tena atao satanany tsy mitsitsy devoly tsy mitsitsy tsika no mety miany sy varimbarina fa ny devoly tsy te alalan'izany vao manokatra varavarana ho azy ianao dia avy izy te atanana herikerika kely ane zany ka io no mila levonina voalohany io resaka fahotana fijangajangana fijangajangana mety misy olona tsy tia mihaino an'izany fa eto amin'ity toerany tia verina matetika eto zany toriana matetika zany zay karazam-pahotana rehetrarehetra ny fiangonana tsy fanafenana zavatra ratsy atao fa ny fiangonana dia famolavolana olona ho any an-danitra ka raha ho any ianao dia mety aminao tsara mihitsy zany toroteny zany mila levonina eto ny fahotana ny fahadalana ny faratsiana rehetra zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahatonga satana tsy hanan-kery eo aminao ndraindray roana ny devoly dia miala izy eto fa lasa mahery izy any tokantranao satria ny antony dia zao misy fahotana mbola manjaka ao anatin'ny tokantranao misy zavatra mbola mamelaka ny devoly ao anatin'ny tokantrano dia miandry ianao any an-trano izy miala izy eto fa rehefa fantany fa ho avy ianao dia miandry amin'izay izy dia misy olona be deabe tratran'izany za paster rehefa tena tonga any am-piangonana tena mavavaka be mihitsy ary tena mahery tsara fa rehefa hiditra ny tranonay fotsiny dia ohatrany mavesabesatra zany dia ohatrany lasa tsy mavavaka paster tsy mahavita mihaino toroteny lasa tsy mahavita mihainona radio toroteny io azy evangelika io tsy haino tsony io ka ao anatin'ny tokantranonao mihitsy misy an'ilay olana fa zay zavatra tsapo anao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao tokantranonao aza miandry olona ianao esory ala eo amin'ny fiainanao zany dia ho mpandresy ianao halleloia halleloia alevena ao anatin'ny ranomasina ny herin'ny fahavalo fazavela anaraka anao ho any amin'ny taona vaovao anisan'izany ny fahotana ianao ve dia mbola hiditra ho any amin'ny taona 7-20 dia mbola hiaraka amin'ny fahalemenao ihany tompo tia mamindrafo amiko hoe mamelany heliko rehetrarehetra tompo mbola misy fitsangajagana kely mbola tsy resiko ihany mahagaga ary misy piny mbola mamofomofona toka ihany ary ao anatin'le 25 décembre sy le farany taona takan'izao tena misy piny dia tena mivarotra amin'ny fanahany mihitsy no ny enatra fianakaviana hiena maso ny piraitapo sy ny fiarahamonina dia lasa tafiditra any amin'ny zavatra tsy tokony hidirana nefa zavatra kely ataonao takan'izany dia mety atonga fampitena matsiravina eo amin'ny fiainanao izay ny antony tondran'Andriamanitra anao eto amin'ity toerany ity tia hamonjy anao Andriamanitra tia nafaka anao izy tia narina ny fiainanao izy androany tia hampandresy anao izy androany halleloia fa anjaranao manohatra ny herin'ny fahavalo ary mandevina ny herin'ny fahavalo anampy anao Andriamanitra fanapa-kevitra ny ilaina aminao hoe ty fahotana ty 5 taona zay ny vavako 1 taona mbola tsy resiko ihany andro any alarobia ao anatin'ity vavaka matanjaka ity tsy manaiky tsony mila misaraka amiko io ho tamin'ny novina zao nahita pino modiko fanina modiko tsy hita andeny iza tsy le raha lampiampiangonana veny
rehefa hitako tsara dia nitsoahako rehefa avy eo za no ataonao fiadanana miaraka amin'ny any io dia anao ve dia manaiky an'izany firitory ianao nivavaka ao anatin'ilay fiangonana misy ianao dia mbola manaiky foana ianao hiaraka amin'io zavatra eo dia mbola fihinanao ihany io dia mbola ataonao ihany io dia mbola hitoeranao ihany tsy rariny aza manaiky fitany satana amin'izany ianao mietrehitra manao hoe mamitaka mpanompon'Andriamanitra tsisy mahita tsisy malala za ihany malala an'io dia tena miesona mihitsy ry pastera fa za heveriny zareo fa masina tsara nefa zao ny zavatra ataoko ty ianao ihany mamitaka ny tenanao ary ianao ihany manary ny tenanao rehefa mitory ny ten'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra dia milaza ary mampianatra anao fa anjaranao no manaraka na tsy na ianao anaraka na ianao tsy anaraka fa tompona ndraikitra ianao eo anatren'Andriamanitra alleloia ka ny mety androany tsy mbola mametraka mamarimaritra iraisana fa tonga dia mandevina manohatra mihitsy ampy zay manomboka androany mila miala ty zavatra ty mila misaraka amiko ty zavatra ty manomboka zao dia ao ambadika zay dia ho asesisika amin'izay hivavaka ianao rehefa avy eo ny voalohany aloha dia ny fahotana zay mila levonina voalohany efa mibebaka tsika hatramin'ny maraina efa nanolo teny fa ilaza ny décision anao ianao zao fanapa-kevitra ao ranabavy malala mety misy olona manadaladala anao any ambadika any nefa ianao manambady lehibe anao amin'ny orinasa rahalahy malala misy mpiara-miasa aminao amin'izao fotoana izao manao teny hafahafa aminao mandefa resaka hafahafa dia ianao ohatra makafi zany ohatra ny akafizinao le izy raisy ny décision-nao androany tianao zavatra lehibe Andriamanitra tianao zavatra lehibe Andriamanitra ary tsy ekena mihitsy hoe ianao mpanompon'Andriamanitra nefa miaina ao anaty faresena tsy ekeny zany amin'ity farany taony ity mila miseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra mila mitampom-bava ny manodidina indrindra ireo olona manenjika sy mankala anao reo mila mahita zavatra eo amin'ny fiainanao reo alleloia ka amboary tsara amboary tsara amboary tsara aza menatra mihitsy miteny rehefa avy eo hoe ty zavatra ty tandremo misy karazana pino tena mandaingy misoloky olona dia mandaingy fa ohatrany tsy eto zay olo zay eny efa raha eto izy dia hainy ny tokony atao nandray tsika mieritreritra manao hoe ny lainga eny ka tsy mavery lainga masina ozy izy ny olona avadio ny baiboly dia jereo fa tsisy lainga masina zany io zay rehetra ty lainga sady mpandainga dia anana ny anjara ratsiny any amin'ny farimy rehetra hafa ary io telefôny io mampandainga io sa hoana ozy izy ianao mampandainga io efa eny an-dalana mihitsy efa ray minitra dia ho avy eo nefa izy tsy mbola miala ao an-trano misy ranamana zay tafaraka taminay aty anala mahitsy aho nefa izy any vodivorona aty anala mahitsy hitanao le anina io nefa le rahalahy lalana makany vodivorona ary tady ho tratran'izany na ny pino azy tady ho tratran'izany ka mila manapa-kevitsika zao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia teneny mihitsy aza misalasala ianao rehefa miady amin'io ianao ka manohatra an'io manampy anao Andriamanitra fa raha zavatra mbola ekenao ka akafizinao Andriamanitra tsy afaka manampy anao raha mbola iainanao le izy akafizinao mbola akamaminao le izy Andriamanitra miteny atao velona ianao fa amin'ny fotoana ianao te impita makany amin'ny fiainam-baovao dia anohatra le izy amin'izay eo Andriamanitra no manampy anao zay vonina rehetrarehetra sady mitiatanana no mitsangana izy asalato ny tananao dia avere zao vavaka sao Jesosy eo misaotra anao
fanampianatra ianao atramin'ny maraina atramin'izao atoandro zao nampianatra ianao. misy rahalahy eto ijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra zay nataon'ny tompo taminy. Tenako moa dia nanana aretina goavana be. Aretina io dia aretina pneumonie izy io. Izany nefa ny tena marina tsy manana aretina mitaiza satria tsy fahakelezako dia tsy nanana aretina misy ny tenako. Tadidiko tsara tamin'izay fotoan'izay alaka misy ny andro rehefa niasa zay alaka misy dia tadidiko tsara mihitsy hoe niasa mafy be zay dia tsatsany fatigue ny tenako. Rehefa tsatsany fatigue ny tenako dia nanomboka teo nisy favesarina be teo amin'ny vatako sy teo amin'ny nofoko zany. Dia nanomboka teo nisy rivotra nitsy teo anatin'ny vatan-tenako dia nanomboka voantazo dia nanomboka voantazo iny dia nanomboka nitsy ilay aretina teo hoe pneumonie teo amin'ny vatako. Ary izy io dia anisany tena nitaiza mafy be teo amin'ny vatako satria tsy zakako mihitsy ny aina tao anatin'ilay izy. Dia nanomboka teo dia nody satria niresaka tamin'ny lehibe kely aloha ody aloha dia navela nody tamin'izay. Rehefa tonga atao ranoray aman-dreko moa ny tenako dia zany teniko ny aman-dreko hoe marary be ho aza. Rehefa marary be io izy dia lofa hitina mbavaka moa dia ray aman-dreko no mpivavaka dia nentina mbavaka dia zoman'izay nakany anosty satria nanana dronosty moa ny amin'ny orinasa dia nakany zay. Dia rehefa nakany efa zay dia hitan'ny nosty hoe grave be ilay aretina dia ony teny hoe tsy maintsy mitsara deux anao izy satria marary be ny ilaviako tamin'izay. Dia tsy fantako inona nahazo anazy satria narary be ady mazevatra be ilay izy. Dia rehefa niditra tao amin'ny radio moa ny tenako dia nivaliny ilay radio tao amin'ny hosty dia tia nivaliny voalohany fa misy rano tao amin'ny ilakaviako. Alalana hoe misy rano? Nisy rano ilay ilakaviako izy ilay tao amin'ny hosty fa tsy vitanay fa tsy maintsy makany amin'ny be filatananareo. Aiza ho aiza amin'io radio io no nanaporofony zany? Io le ohatran'ny bangabanga io? Ito ohatran'ny fotsifotsy io? Ito amin'ny fotsifotsy ito? Io no manambara hoe misy rano? Iny manambara izy le taon'ny hosty fa misy rano fa tsy vitanay fa tsy maintsy miditsy hôpitaly. Azo mahazay nefa zahay dia mbola tsy afaka nakany amin'ny hosty, tsy nafaka nakany hôpitaly dia fa mbola nomitsy fotombavaka atao Besarety. Dia rehefa nomitsy fotombavaka atao Besarety zay dia mbola nazevatra be tao amiko an'le satria tsy tato ny haiko mihitsy mitondra an'le satria marary be mazevatra be ny ilakaviako. Dia nandeha an'izay zay alatsinainy nakany amin'ny hôpitaly nakany amin'ny hosty any aloha. Toy ny hosty tsy vitanay mihitsy io fa tsy maintsy miditsy hôpitaly nareo. Dia nentina tany ambulance tamin'ny hosty zay nakany be fitanana tamin'izay. Dia nandeha ambulance hosty zay tamin'izay fotoan'izay. Dia tonga atao no befitanana zay dia nisy professeur nandray anay. Dia rehefa nandray anay ilay professeur tozy ny teny hoe tsy maintsy opérena ozy izy ty, tsy maintsy didinana hoe inona moa izany sondena ozy izy. Dia zany hoe alana le rano? Alana zany le rano. Dia tsy nety zay satria ny tena mpampon'Andriamanitra pasteur. Ny ray aman-dreny koa dia mpampon'Andriamanitra ary tena ampiasain'Andriamanitra koa. Dia tsy nanaiky zay fa aloha zay hivoaka fa tsy mety aminay zany. Dia nanaiky moa izy. Tozy ny teny raha hivoaka nareo izy dia manova ny radio amin'ny 5 octobre tamin'izay. Dia rehefa mivoaka zay dia niantso amin'ny pasteur ty mamanay. Rehefa niantso amin'ny pasteur ty mamanay dia niona tamin'ny pasteur ty zay latsinainy teo tamin'izay latsinainy tamin'ny 12 latsaka raha tsy diso tamin'izay. Dia tetsy pasteur ty navavaka anahy tamin'izay fotoan'izay satria za tamin'izay mbola marary be ny ilakaviako satria marary be manentaina be mihitsy li satria mazevatra be mihitsy ny ilakaviako. Rehefa nona tamin'ny pasteur ty dia nivavaka tamin'ny pasteur ty na niraisin'ny pasteur ty na tamin'izay fotoan'izay dia natao délivrance ty tamin'ity toerana izy tamin'izay fotoan'izay. Nanomboka teo niraisako le vavaka pasteur ty niny dia nomboka nisinda le aretina tamin'izay fotoan'izay. Ary teo nisorako an'Andriamanitra hoe mbola velona Jesosy ary mbola nijery taminay mbola nijery satria mbola tao etaetaponay tamin'izay fotoan'izay hitodika tamin'Andriamanitra. Dia rehefa vita moa zay dia nandeha ny fotoana dia tonga tamin'le 5 octobre ray hoe tsy maintsy hijery valina radio. Rehefa nijery valina radio nakany amin'ny hosty tamin'izay azo omaly 5 octobre tamin'izay dia nakany amin'ny hosty tamin'izay tonga tany tamin'ny 6 dia nanao radio dia tia moa valin'le radio.
le mavary moa mivarina radio dia hitan'le tao amin'ny losity hoe voadio tanteraka tsy nisy rano tsony tao anatin'le toebatako tao anatin'ny ilaka viako ohatr' zao zany zao fijerena azy zao ty zany zao le hita hoe fa mazava feno any io satria le tato amin'le voavoalohany zao ty le misy rano ty le misy rano zao ty le misy faritra nisy rano de hoe tokony sondena alana le rano de rehefa avovavahany iny de mivoaka indray le de io nadio tanteraka aiza hoe zao zany ohatra zao moa zany io zao tokoa zany valin'le tamin'ny 5 octobre izy io tonga de nadio tanteraka le lasa mivoaka tsara ny tolana io de ahoana sisy rehefa andraisan'ny professeur izy ty de ozy le professeur hoe tsisy rano so madio tanteraka afaka ianao de sitsana ozy izy de sorako tamin'Andriamanitra satria de ahoana sisy le professeur tsy niteny tsony izy fa faly izy fa sitsana tamin'izay fotoana zay satria izy koa fatany koa fampanompon'Andriamanitra zay tamin'izay fotoana zay nitsory fa Andriamanitra koa manasitsana de faly izy tamin'izay fotoana zay de izy moa tsy samaratsony fa faly fa sitsana tanteraka zay fatany hoe nefa hoe tsy nisondena ve ianao tsy nididiny ianao fatany hoe tsy natao an'izany aro sa hoe sa ahoana tsy nanontanytany izy ahoana nasitrana anao tsy nanontany mihitsy izy fa le fijoroanay fotsiny hoe aloha zay ivoaka fa ivavaka de zay noeny de navelan'izay fa ozy niteny hoe vena ihany manao radio amin'ny 5 octobre de tia nivalan'le izy a de fatany hoe tsy nididiny ianao na nisondena tsy fatany mihitsy satria raha fatany didina de fatany hoe malemy be fa rehefa tonga tany aminazy a de fatany hoe sitsina sady nahery be mihitsy eny tiako tenena zany hoe tsisy traitement natao taminao akoatra ny vavaka sa manahoana tsisy mihitsy ka tsisy ia fa nisy fanafody zay na afarany tamiko fa nefa le fanafody lavo be tsy vitanay fa zay napetraka tamin'Andriamanitra ihany le izy de tsy nampiasana anao le fanafody tsy nampiasa mihitsy zay eto izy mivady raha aman-dren'ny Jordan ahoana ny fahitanareo ny zavatra nisy tamin'ny Jordan atao anatin'le aretina rehetrarehetra ire le fahitana ny aretin'ny Jordan aloha pasteur dia hitany tamin'ny fotoana io fa tena enjana de tena enjana satria tena natsiaro reraka mihitsy tamin'ny milina akavia mihitsy zany tena tsiaro reraka mihitsy de moa le fantantarany ty hoe nakany amin'ny hostie zany tany amin'ny hostie moa niteny tao de tonga de fa nisahirana be hoe ramose fa manino ty zanako ty natao ohatran'izao ozy izy fa de le dokotera tany ambony vao nahita ny Jordan zany tonga de kivy be izy tena tsy lasa tsony ty ozy izy tonga de nisapainy aloha ny températureny Jordan tamin'izay tonga de 49 ny température tamin'izay de ty ozy tena atahorana be ozy ty fa tena tsy lasa tsony ty de izy moa tamin'izay de moa ny osty le fana tonga de mame fanafody izy de tonga de name panadol tonga de double dose zany meny Jordan satria amin'io le anio zany mampihenagna an'le aniny koa zany ampihenan'le fanetaina be satria Jordan efa tena efa tsy raha tena marina tena efa reraka tena reraka ohatry ny hita amin'ny pasera le teo ty efa tena reraka mihitsy de jerevany te moa ozy izy le izy zany de pneumonie mahazo an'izy ty ozy izy ka amin'ny pneumonie ozy izy ny délai ozy izy dans ao anatin'ny 2 andro any ozy izy ka rehefa tsy voatsabo anatin'izay tonga de mahafaty ozy izy de anao am'zany tena fa mitaitaina hitanao na izy de loha tera de fa mitaitaina de ahoana ny fahitany maman'ny Jordan ny fomba ny ainanareo tao anatin'izay sy ny fifandretren-datra satria hita tamin'io le radio io zany hoe nisy rano tokoa tao anatin'ny avokavoka zany avokavoka le zany nisy rano de ahoana no fahitanareo an'io radio io sy ny fanapa-kevitry ny mpitsabo tamin'izany hoe tsy maintsy tomany rano de ahoana ny hevitrareo sy ny finoanareo tao anatin'izay sy ny fanapa-kevitra ny ainana ny tao aposy ny tao an-tsaina zavatra tena marina de tsy napozinay mihitsy hoe isy aretiny io zanaka io satria na nitondrako voka azy atramandra lehibe azy de tsy mba taizana dokotera zany le zanako taitra be nefa rehefa jerena izy tsy nahita tory teo amin'ny 3 jours de marary mama de mivavaka de manao délivrance azy de miatoato kely indray de misofy be indray le hafanana de inona ary ty mahazo an'ity zanako ty jerena nefa ny repos tapitra fa tonga indray ny alahady de andeha hiasa ny alatsinainy maraina de ozy mantsy an-dalana andana eto izazy io angatao repos
fa mbola tsy miafa ny ty zazy tya fa andao entina ny ampiangonana fa andao nangalana repos ka le repos moa zany a tsy eken'ny orinasa raha tsy makany amin'ny hosty dia anao zao entina ny hosty dia tsy ho fantany eo ve hoe tokony tsy asy io zavatra tsy takatry ny saina mihitsy zany le aretina fa ny zavatra nahagaganay dia lasana raha ny dadantany izy a dia hoe amena repos renao fa andana aloha makany amin'ny hosty dia rehefa tonga tany amin'ny hosty nefa za tsy tany fa za zany mivavaka ao an-trano hoe maika mbola andehanao zavatra fa hiandry an'le vatok iverina fa hitondra azy fotsiny dia hoentina mody izy gaga nefa vany fa dia hoe voatany any amin'ny hôpitaly zareo satria tonga le zandriko lahy tondra tamin'ny teo hoe aingana mibody fotsiny termosy ny akanjo fa miditra hôpitaly izy za nefa mivavaka mafy jesosy a za jesosy a mpanomponao a amariny fa mpanomponao a fa raha ohatra ka anao hivavaka ho an'ny olona marary any hôpitaly dia manaiky a jesosy fa raha ny zanako a no tonga no hoe ho any any hôpitaly dia ataovy tsy misy toerana azy any jesosy a fa ta io zanako hoentiko mody a hoentiko any ampiangonana hivavahana jesosy fa za manaiky fa raha ohatra ka hivavaka any any hôpitaly a dia manaiky a jesosy dia tonga dia nandray fanapa-kevitra nareo hoe nalana tao amin'ny hôpitaly izy dia niatso amin'ny paster Ertina tamin'izay dia nahazo amin'ny paster Ertina dia ozy paster Ertina paster va eto ambavaka Jordan fa hoe hiditra hôpitaly Jordan kanefa tsy sitraka niditra hôpitaly a fa mba eto ambavaka paster mba tsy voatanany any hôpitaly Jordan dia ozy paster hoe zay ny tianao ie dia ho avy any amin'ny paster hoa zay dia eno izy paster dia notsy zay lasa nakany any hôpitaly rehefa kelikely nefa dia tsy vonina mihitsy fa le zandriko laza nefa preny moto hitondrana mibody fotsy ny termosy miaraka ana fa za lasa nandohalika dia nandohalika mivavaka dia ahoana nataonareo tao amin'ny hôpitaly amarino a jesosy mpampanopinao zay fa amarino dia kelikely iny telefôniny neny mitondra vola fa modytsika rehefa tonga tany any hôpitaly ahako a dia ny zavatra hitako tao amin'ny hôpitaly dia efa nanao délivrance tsisy fandrina na hatrany amin'ny urgence tsy hatazona ny zany tsisy fandrina tsisy fandrina raha nisy fandrina zany dia tavajatrina tao nisy le fandrina fa jesosy mihitsy zany teny hoe tsisy atao amin'ny urgence zany tonga dia tsy misy plasy toerana tsy misy toerana ho anazy tonga atao amin'ny professeur dia efa tsy menatra ntsony moa zany ny tena fa efa mangitangitaka dia jereko komorianina ny teo kaiky teo dia mivavaka tena alohany hidirako teo dia mipitapitaka nanao délivrance mbola tsy hitako ny zanako hoe zany zanako dia ozy izy hoe fa aiza dia hoe ao dia hitako ao izy dia mivoaka vo izy dia nitsikitsika dia nidelivreko daholo le farafara hita amin'ny masoko tsy ambinina tsy manam-pahefana fa tsy maintsy tonga any amin'ny trois frères ny zanako dia nidélivre ny pasteur Ertina teto izy dia nidélivre ny pasteur Ertina dia nitrahatra amin'ny fanaintanana dia nody dia mbola niverina taty any zay ny vavahana zany tonga dia nitsahatra le fanaintanana dia nitsahatra amin'ny fanaintainana dia rehefa avy eo ny teny moa zany dokotera tsy maintsy manao radio nareo dia iny radio iny nanaramaso pasteur zany natao tiretina vavaka pasteur foana nandray an-tanana azy rehefa tonga ny fotoana andeha hijery ny valony farany dia miverina amin'ny laoniny dia deraina jesosy voninahitra an'Andriamanitra fa dia sitrana soma tsara hoanao Jordan firy andro teo eo ny elanelan'le radio anankiroa reo firy andro teo firy andro teo amin'ny tapabolana latsaka kely teo le izy tapabolana latsaka kely nisy ny fiovana rehetrarehetra io tsy nisondena tsy nalana ny rano tsisy nini tsy nisondena tsy nalana zany ny rano fa le vavaka fotsiny le vavaka fotsiny dia finoana fotsiny nampiasaina tamin'izany fotoana dia tena afaka soma tsara mihitsy afaka tanteraka dia tsy misy fanaintainana ntsony tsy misy fahabiasarana izy avy nyvavariny iny zany tonga dia efa natsiaro fa maivamaiva tonga dia natsiaro maivamaivana mihitsy izy tonga dia natsiaro nitsikitsiky dia tsy nisy traitement na fanafodina to tsy nisy traitement dia niteny arany dokotera zao vidiana fa dia hoe ny fametrahan-tanana sy ny finoana dia niasa Andriamanitra afaka tanteraka ianao zao raha Jordan afaka tanteraka mihitsy tsisy ninenina ntsony tsisy fahabiasarana ntsony tsisy fanaintainana ntsony amina isorana ny tompo a ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra manafaka Jesosy manome fiainana ary manova ny toe-javatra sarotra indrindra ho amin'ny fanafahana ho tahin'ny tompo tsika menakavy to Izutrandewa zamuni lalanao
famiarity moefa fantatrauve zay mety afarany fanahinao satria lazaiko anao fa hoavy tsy hoe nilay fotoana za efa voabara natokany tsarana ny ratsy sy ny tsara hoaizary anao horendriky avesary akatra nomana ianao nomana fambola tsy fantatra rabeny adala tsy note fa vitanao aziza tsy ove ianao fandeha mibeba zahoany hoiza tsy mba mananteny mahazo famojena safaniriana ove mijaly sy uvogeza hoandrakiza satria lazaiko anao fa ny olo marina iany novonjena fa ny olo ny satana sireo furunguni te afuluanzanani uaizary anao urendriky avesary akatra nomana ianao nomana fambola tsy fantatra rabeny adala fa vitano aziza tsy ove ianao fandeha mibeba zahoany hoiza hoaizary anao horendriky avesary akatra nomana ianao nomana fambola sy fantatra rabeny adala tsy note fa vitano aziza tsy ove ianao fandeha mibeba zahoany hoiza tsy ove ianao fandeha mibeba